politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Nisy fotoana zany niaraka mpiara zon'olombelona fa zany hoe zao tsy hoe nangingina aho akory fa mbola tsy nipetraka mbola tsy nitoetra amin'ny plasiny tsara zany ilay gouvernement reo tsy hitako moa zany no tenenina koa fa zao moa reo zao vao tafapetraka amin'ny plasiny gouvernementany de zay vao afaka hiteny amizay koa mba nazava ny zavatra zay tiako ambara ary ny zavatra zay tsy mety ohitsiko tonga amizay aho hagnitsiny zareo koa amin'ny lafiny anankiray. Tsy mijanona fotsiny eo amin'ny tontolon'ny fivavahana fa manaraka akaiky ny fiainam-pirenena ny fikambanana fanorenana ifotony fanjakana Zanahary FIFA-Mata. Manao izay saim-patany fitondrana amin'izao fotoana izao hoy tsaratsara filo nasionalin'ny fikambanana. Raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena. Fa zareo ao ambonimbony ao zay tiany zalahy ho tapahanao no tapahina fa tsy hitanao vakory mihitsy de tsy maintsy manaraka ihany ny madinika ty ambany. Lan'olo manga ave Madagasikara hoy izy velom-panontaniana. Raha ny tokony hoy izy fitondrana vaovao mira olona vaovao. Tsy izay anefa ny zava-misy somary gagagaga ny amin'ny nanendrena indray Andriamatoa Tsay Christian ho Premier Ministre hitarika indray izay gouvernemanta vaovao hitsangana eo. Zavatra mety hitsanga zany ny faniriako de hoe engane izy mba hatsapa amizay nivoaka madinika ambaniny zay feheziny indrindra fa nivoaka any ambany ravikazo engane mba ho tonga saina amizay izy mba hatsapa amizay. Mila mitondra vahaolana ireo nomena andraikitra efa tsy aloalaka intsony ny fahoriana iainan'ny vahoaka hoy ny FIFA-Mata ka paikady matotra mifandraika amin'izany no andrasana amin'ny fanjakana. Tsy tokony iaina anaty fahoriana toy izao isika raha misy ny finiavana mpandroso ao amin'ireo mpanao politika eto. Ireo tsy metsika mampalahelo satria mivoaka madinika mijaly zareo ambonimbony ao debadeba ao miadana avao ka tsy hetsika akory nefa tena navoakandreo de hoe lafa namina zao de atao madio ny tanàna esorina ny fako zay ny zavatra napetritra ka rehefa fako be mijaly mivoaka maimbo tady masisy de netsika kely aho na netsika andreo nisitona lakolosy. Tokony tsy fotoana tsony zao hikorontanana eto amin'ny firenena fa tokony fotoana kosa isiny ny filaminana ary tokony araika voalohany amin'izany fisiny filaminana zany angambany eo ny fitondram-panjakana. Tokony indraindraika zany zareo hijery izay ahasoany firenena sy ny vahoaka. Ny iray feo nampitandrina fitondram-panjakana ireo hery politika samihafa manoloana ny fanenjehana ara-politika misy eo lany eto amin'ny firenena ankehitriny sy ny toetra ara-pirenena ihany koa. Zay zany de mihevitra fa raha ny sitsiny raha ohatra ka afaka manahevitra ny saravaben'ny vahoaka rehefa misy olona mahazo azy fa tsy kokoa hoe rehefa manahevitra no de fa ratsy zay da tokony halalaka rehefa nehokevitra. Fotoana izao izy ireo hijerena ny tena tombotsoam-pirenena amin'izay ka tsy azo hidivirana ny fikonan-doam-pirenena. Nisy noho izany ny fanambarana ny raisan'ireo hery velona maro feo toy ny ACS, ny BAM, ny KIMM tetsy amin'ny le pavé Antaninarenina iny maraina iny ka nitakian'izy ireo ny famoahana ny namany Rasamzafy Cyril izay mpikamban'ny ACS sy ny député Mahavitara Sylvestre. Dia verinday kosa nama fa adidinay ny firaisana misy indrindra fizay ACS teny hoe tokony zany jerena momba azy mba avoaka izy raha ohatra ka fa nehokevitra tsy misy atahorana notana firenena no tsangana.